Nitoy ny fifanana ho an'ny fiadinan'ny tompon'akan'ny Nalamanga ny andro fahavalo indray ny tanterahana omaly sy androany tamin'ny herinandro farany herinandro lasa iny ny ekipan'ny FC no nitarika dia ny AS Adema indray no mitarika Vonjomaika amin'ny filarina ankapobeny rehefa nandresy ny ekipan'ny Ezami Tolakandro tetsy Mahamasina. Nitsibadika indray ny larana Vonjomaika amin'ny fiadinan'ny tompon'akan'ny Likina Nalamanga taorian'ny andro fahavalo tanterahana ny farany herinandro ity. Izany dia taorian'ny fandresena azy ny ekipan'ny AS Adema ireto miakanjo maitso ireto tamin'ny sa RN8 nalohana ny ekipan'ny Ezami Tolakandro tetsy Mahamasina. Ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina indray araka izany no lasa nitarika Vonjomaika, nidina ho larina faharoa kosa ny IFC rehefa nanao ady sahala ireno iray tamin'ny ekipan'ny Kosfa ny andron'ny Asabotsy. Akoatr'izay dia namafa ny rahona nandalo teo aminy nandritra ny andro fafito kosa ny ekipan'ny AS Michel Elgeko lavin'izy ireo tamin'ny sa roa no ohatra masy ny ekipan'ny Adjesaya baolina izay tafiditry Tsire sy Gladison. Tokony ho efa telo azany baolina hatafiditry ny ekipan'ny Ampalibe 5 sy tafiditry Bob ny penalty azony teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Raha ho an'ny vokatra hafa indray ny Kospena dia nanamontsana ny United FC tamin'ny isa efatra noray ary ny Tana Formation dia nandresy ny Vestatima tamin'ny isa efatra noray io ihany. Ny Alarbi Maison no anaovana ny fiona tafiditra amin'ny andro fahasivy amin'ity fananana ity izay mamarana ihany koa ny fihodinana voalohany.